Fantsifantsy isan'andro sy latsalatsa isan'andro foana no omeny radio pantsilena ao amin'ny Facebook ary indrindraindrindra mofanerana ho an'ireo zay tsy nitovy hevitra taminy nandritran'ireny fotoanany propagande ireny. Ary rehefa milaza zavatra toy ireto mo i radio dia manome fampitsiahivana foana fa hoe tsara ho fantatra avy hatrany ary tsy tokony adinoina ho izy fa tsy radio na itsara fara akory no mitantana ity pejy ity ho izy fa olona tena izay tia manaitra ary tia mampieritreritra ire olona izay dondrina na ire olona izay tsy tonga saina ho fanambarana izay nataony. Reto sy reto mo ny fanerana sy ny fandatsana ary ny fanambarana izay nomeny sy nampitany. Ny olona toy ireto mo dia tsy voatery ho marina daholo ny zavatra izay teneniny ary ny andanin'izany ihany koa tsy voatery ho diso daholo ny zavatra izay lazainy fa jerena fotsiny izay metimety amin'ny tena, ino no arahina ary izay tsy mety amin'ny tena no aloha ary afora any amin'ny tany. Satria ireto dia tsy maintsy mandatsa ary tsy maintsy miteny indrindraindrindra, tsy maintsy manambara ny foto-keviny sy ny fomba fijeriny mba anerany izay olona tsy mitovy fihevitra aminy. Ndeha hidirantsika ny resaka kely izay nataony ny omaly izay no izy namoaka ity resaka ity ary tena nampiatsiahy no sady nanontantena izy raha namoaka ity resaka ity. Nilaza sady nampiatsiahy mo izy ny omaly hoe izao angamba vao misy tonga saina hoe inona no idiran'ny politiky amin'ny fiainany andavanandrony. Tsy mana politiky hony izy fa manalaza izy no eto vitany irery ny mahatsara ny fiainany akorina izay. Izany anisan'ny teny nomeny ary anisan'ny fanerana sy fampitsiahivana ho an'ireo mpanaraka azy ao anatin'izany pejiny izany. Izany hoe ity fanambarana izay nataony radio ity dia hita mazava ary tena misongadina be ny tiany hatongavana fa be de be ny olona mpanaraka ny pejiny hatr'izay manome tsiny azy hoe aza ampidirana politika ity pejy ity fa aleo manalazy foana ary izany no nahafantaranay ity pejy ity. Tena asian'ireo olona ireo mafy mihitsy i radio pantsilena fa tia miditra amin'ny politiky zany fa izareo dia tsy liana amin'ny politiky ary tsy misy tokony idiran'ny fiainan'izy ireo ao amin'ny politiky. Ny foto-kevitra toy izany foana no ambaran'izy ireo amin'ny radio rehefa manao fanehoan-kevitra mikasika ny toetra raha mafana eto amin'ny firenena izy ka izany no antony nanaovan'ny radio pantsilena ity publication ity mba ampiatsiahy ireny olona miteniteny hoe tsy tia miditra amin'ny politiky ary ny fiainana andavanandron'izy ireo foana no iasan'izy ireo saina fa izay politiky zay dia tsy misy iraharahin'izy ireo ny resaka mandalo sy resaka malaza amin'ny politiky. Rehefa nanambara ity publication ity i radio dia mbola nanambara mazava sao de misy tsy mahazo fa misy idiran'ny politiky ny fiainan'izy ireo andavanandro dia hoy radio nanambara mazava tsara ary tena sady feno latsalatsa ity fanambarana izay nataony ity ho izy hoe ndana ary mividy sy manafatra data manokana anao samirery avy any andafy raha mahavita irery ianao dia rehefa izay ihany dia tonga de manafara elektricité iray conteneur koa mba hanaovana 26 juin sy lundi de Pâques fa fiainana anao dia tsy misy idiran'ny politiky ary tsy misy idirany izay mpitondra mifandimby-eo. Izany ny fanerana izay nataony radio pantsilena. Nahatonga radio nanao io fanambarana io sy nampiatsiahy ireo vahoaka malagasy izay mpanaraka azy dia mazava ho azy fa misy zavatra malaza be izay mampibabababa ireo mpanao Facebook, indrindraindrindra mampibabababa ireo olona izay ao anatin'ny pejy ny fiakaran'ny connexion na ny fiakaran'ny saran'ny interneto, indrindra ny tena mamparary fony ireo maro dia ny resaka telma ary izany no antony nanaovan'ny radio ity fanambarana ity satria niakatra ny saran'ny interneto dia mipaka amin'ny vahoaka malagasy indrindra ireo mpanao Facebook. Io no mety nahatonga izy nanao hoe izao angamba vao misy tonga saina hoe inona no idiran'ny politika amin'ny fiainany andavanandro ary tsy manao politika hony izy fa manalaza izy no eto vitany irery ny mahatsara ny fiainany akorina izay. Ka io no nahatonga radio nanaitra hoe raha tena mahavita tena ianao dia manafara mega avy any ivelany ary indrindraindrindra manafara ny resaka elektricité mba tsy ho izy tsony ny delestage sy ny ireo zavatra izay mampitentena ianareo.
satria na tsy raha zao aza ny tenako anisan'ny tena zavatra mahasorena rehefa miady hevitra ao amin'ny Facebook io fomba famalina ireo olona maro io hoe izaho dia tsy miasa saina amin'ny politika, izany foana ny valitenin'ireo rehefa misy ady hevitra na misy fanehoan-kevitra, indrindraindrindra rehefa mba milaza zavatra izay marary amin'ny tena ao amin'ny Facebook dia izay foana ny zavatra ataon'ireo olona ireo, afahay tsenjery fa tsy maintsy izay foana ny fialan'izy ireo bala, ndraindray mety tsy te hiresaka zavatra maro izy ireo na mety hoe tratra amin'ny marina ka tsy te hiditra amin'io ady hevitra io de io foana ny fiarovan-tenan'izy ireo ka tena mahasorena ka normal be sy rariny raha toa ka nandatsa ity rajao ity amin'ity publication izay nataony ity. Na tiana na tsy tiana ny fiainan'ny vahoaka malagasy eto a Madagasikara dia tsy maintsy tafiditra amin'izany resaka politika izany foana satria raha mbola misy filoham-pirenena izay nosafidim-bahoaka ary ny solombavam-bahoaka dia tsy maintsy tafiditra amin'ny anjara asa politika foana ny vahoaka tsirairay avy, eny na mieritreritra aza izy hoe tsy misy idirany amin'ny politika fa tsy maintsy tafiditra foana. Rehefa vita moa io fanambarana izay nataony Rajao-Pantsilène io dia mbola nanao fanambarana hafa izy ho an'ny Telma, indrindraindrindra ho an'izy ireo izay nampiakatra ny sarany aterineto. Hoy hafatra izay nomeny Rajao hoe dia mieritreritra ve ianareo hoe dia hoe raha niakatra ve ny sarany internet dia tsy hiteny intsony izahay, tsy maintsy miteny foana izahay raha mbola mitohy adalanareo ary raha mbola mitohy ny zavatra toy ity, ary ny tena tsindriko mazava hoy Rajao dia tsy maintsy miteny foana izahay 6% izay tsy nifidy any filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina. Raha araka ny fanambarana izay nataony Rajao ity dia mazava ho azy fa tena tsy hangina mihitsy izy ary tsy hijanona hiteny na inona ny zavatra misehina akarina ohatrinona ny vidin'ny connexion dia hiteny foana Rajao ary tsy ho voasakana, tsy misy hasakana azy hiteny amin'izay zavatra marary azy izy raha ny fanambarana izay nataony eto, ary indrindraindrindra ireo zay 9% na 6% ireo dia tsy maintsy miteny ary izany foana dradradren'ny Rajao-Pantsilène rehefa mamoaka ny hevitra izy ny hoe 6% tsy adino ny manindry io 6% io dia tsy maintsy miteny ary io dia tsy manao merci président fa ny zavatra rehefa tsy rariny dia teneninay foana ary izahay dia tsy misy hahasakana anay hiteny ny zavatra izay hitanay fa tsy rariny hoy izy. Ary raha tianareo tsy hiteny izahay araka n'ity fanambarana izay nataony ity dia ajanonony adalanareo ary mandehana amin'ny rariny sy ny hitsiny, indrindraindrindra aza de pendena loatra ny malagasy izay efa fady ranovana mbola andeha hividy izany connexion lafo be izany, nohony zany tsy maintsy miteny foana izahay na inona na tiana na tsy tiana hoy fanambarana izay nataony Pantsilène tamin'ity fanambarana izay nataony ity. Rehefa namoaka izany hevitra izany moa i Rajao-Pantsilène dia mazava ho azy fa ireo olona rehetra mpanaraka azy tao amin'ny pejiny dia nankasitraka azy ary nisaotrasaotra azy, indrindraindrindra tena nanome rariny i Rajao tamin'ity hafatra izay nomeny ity satria nilaza ny mararin'izy ireo. Hoy hafatra izy ireo mazava ho azy fa hoe misaotra dada Rajao mankasitrika Rajao tena hafa mihitsy manana anao Rajao satria tena nikitikitika ny marariny ireo olona maro izay mpanao Facebook ny hafatra izay nomeny Rajao teto. Zay sy zay koa moa ny resaka mikasika any Rajao izay dia anjarantsika rehetra mieritreritra, anjarantsika rehetra mandinika moa ve tena misy idiran'ny politika tokoa ny fiainana izay iainantsika andavanandro sa samy manao zay fiainany, samy manao zay mahafalifaly ny fony.